rehefa dinigny am'izay zegny le hevitry ny noferotaka eny de zao ny fandehany alahatra atsika zegny aketo eo amin'ny sary tsika mizaha alahatra atsika ila zegny nofiny Nebukadnezar le sarin'ologno de alahatra atsika fa nandre fekeny ndraiky koa zegny leha nofiny Daniel amin'ny Daniel toko fa fito de ny Nebukadnezar agny amin'ny Daniel toko faharoa le aloha volamena le voalaza tare amin'ny nofiny Nebukadnezar de igny ary efa voavaly agny amin'ny Daniel toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo tapany farany agny izy de efa magnambara fô ianao Nebukadnezar ozy izy olo volamena io zegny mihitsy ny voasoratra agny donc ivovakitsika zegny amin'ny anaran'i Jesosy ary nataony ho mpanjakan'izy rehetra ianao dia hianao zany loha volamena izany zegny hoe zegny fanjakanan'ny Babiloniana fanjakanan'ny Babilôna zay natao hoe le volamena ny maha volamena azy sarobidy ambony raha par rapport nyleha fitondragna sasany taty aorina de aty amin'ny nofiny Daniel mihitsy ndraiky zegny nampitahigny amin'ny hoe liona ary hatramin'izy ke zegny ko raha ho an'izay mahafantatra zegny lion mihitsy zegny ny karazagna symbole ny Babylone lion mijery ao izy mandrapanomotry ny elany zegny hoe dikan'izay zegny nisy fotoa zegny tapahana dikany elatra zegny boka zegny raha afahagna manidigny raha afahagna mihebohebo zegny izy ko raha ampitaigny amin'ny fiteny mahazatra atsika andavanandro mihebohebo mizahozaho de tsy teny Andriamanitra zay de nitapahana mijery ao izy Daniel manampanomotry ny elany zegny hoe zegny raha tadidintsika tamin'ny Nebukadnezar antony nisy fotoagna tapahan'Andriamanitra zegny izy tamin'ny fitondragna azy nalan'Andriamanitra nandritry ny 7 andro nalan'Andriamanitra tamin'ny fitondragna teo izy zegny hoe zegny tapahana zegny ny elany zay le degré ny tapahana manzegny ary lion zegny anisan'ny biby matanjaka indrindra de mbola mampitaha fa am'le hoe volamena ndraiky zah tegna be valeur indrindra zegny hoe zegny ambony be zegny fahefagnan'ny Nebukadnezar tamin'ny fotoagnandrony zegny tany magnanzegny de raha ara-tantara ny fitondragnan'ny Nebukadnezar de tamin'ny taogno 605 hatramin'ny taogno 539 avant Jésus zegny hoe talohan'i Jesosy tamin'ny taogno 500 hatramin'ny 735 talohan'i Jesosy zay nanjakan'ny fimpitoagnan'ny Babylone nagnaraka zivy teo raha amin'ny nofiny Nebukadnezar izy de midimidigny mahay ambany izy ka tapy le volamena ozy izy le loha volamena de ny tratra sy tagnana volafotsy zegny hoe zegny ny agny amin'ny nofiny Daniel ndraiky izy misy le bera ozy izy zegny le biby faharoa baka tagnaty ranomasy misy bera izy ny ours le hoe manolotra ny latena nozy izy dikan'izegny manondra iny anteny zay boka izy mandeha zegny ambony fo ilany na ohatra hoe tagnana azy ilany ambony ilany ambany de tamin'ny fotoagnany iny ndraiky zegny tamin'ny année 539 mitohy am'le taloha mahay mandeha to 539 hatramin'ny 331 avant Jésus-Christ fagnamarina hely momba ny taogno avant Jésus-Christ zegny mahay hely satria tamin'ny taogno Jesosy ny taogno 0 de zay izy nandeha tagny izy mahageda avy amin'ny Jesosy mandeha tao koa izy mahageda fa zegny hoe izy mandeha agny izy négatif mandeha tao izy positif raha zay malaza azy zegny hoe zegny tamin'ny taogno 539 hatramin'ny 331 avant Jésus teo zegny ny nanjakan'ny Mediana sy Persiana raha ara-tantara de io Mediana sy Persiana io zegny le hampitahigny am'le tratra volafotsy de raha par rapport ny fitondragnan'ny Nebukadnezar zegny fa somary ambanimbany kokoa ny fahefagna satria nizy rehefa nizara rofo misy hoe Mediana sy Persiana fa ny nampiavaka azy fa zegny ny Persiana somary ambonimbony kokoa noho ny Mediana satria tamin'izay nanjaka be ny Persiana de somary lefilefy zegny ny Mediana ny Persiana moa zegny raha amin'ny andro kely agnantsika ny hoe Iran hentsika n'andro kely zay boka carte boka fa miovaova arakaraka vanim-potoagna arakaraka olo mitondra sy arakaraka guerre de mampiova ny firenena de ilay Persiana kely volanke zegny le Iran am'izao tsika mivolagna kely de tamin'ny fotoagna zegny capitale telo zegny capitale ny Iran tegna nanjakan'ny Mediana nanjakan'ny Persiana de ny Libye ny Egypte sy ny Perse re telo re de izy zegny tegna anisan'ny izy koa raha hery zegny izy zegny tegna nampatanjaka azy anisany nampijoro azy ary nampatanjaka zay re natonga zay re tsy voaraharaha tamin'ireo karazagna capitale telo re ny vohitry maventy be telo re de io zegny le voalaza
agny amin'ny nofiny Daniel misy le hoe teo ambavan'ilay berge izy dia nisy taolatezana telo grotte izy amin'ny teny mbazaha zany hoe tritry fahaizantsika azy i tritry zegny anisany tanjakan'olo antsika keo koa tsisy tritry tsy raha matanjaka dia zay zegny ilay hevy ilay hoe grotte zegny tritry mampatanjaka olo dia zay ilay capitale telo lay mampatanjaka ny fitondran'ny persiana tonga zay le tsy resaka tsy voararaha nanjaka tamin'ny firenena maro nanodidiny de Libio ny Egypte ny Perse manzegny dia zegny hoe zegny raha amin'ny volafotsy ndraiky koa zegny izy araka ny valeur araka ny volagny tegny mety somary mahay lefilefy zegny ny valeur par rapport n'ilay taloha magnanzegny. Magnaraka zay zegny koa midiny koa zay tsika midigny natantsika nofy Daniel teo Daniel toko fafito andiny fadimy ka hatramin'ny faheniny dia zao tsika miditra amin'ny tapany fahatelo raha amin'ny nofiny Nebukadnezar efa miditra amin'ilay partiny varahiny ozy izy amin'ny fanandoko boko anazy ndraiky lililana anazy regny varahiny dia io ndraiky zegny biby fahatelo agny amin'ny nofiny Daniel dia le miboaka fitangantaranomasina biby voalohany lion biby faharoa bera igny biby fahatelo izy miboaka fita léopard dia manana aloha efatra sady manana elatra koa amin'ny Daniel toko fafito andiny faheniny atsika mahita an'izegny zegny hoe zegny i léopard zegny manana caractère léopard zegny boka ma zegny miteny gasy fa léopard zegny edy izy agnisan'ny biby malaky indrindra rapidité ndraiky zegny tegna mampiavaka léopard lion matanjaka fa léopard ndraiky rapide resaka rapidité zegny mampiavaka azy dia taorianany fitondrany médiana sy persiane raha ara-tantara zegny hoe zegny tapitra tamin'ny 331 ny médiana sy persiane dia nanomboka tamin'ny 331 ndraiky hatramin'ny 168 avant Jésus ny grika indray nanjaka tamin'izao tontolo zao ta firenena maro zay le zegny mitondra zay le zegny tegna nanjaka fitondran'ny grika raha volagny zegny ara-tantara raha ohatra antsika manana regny boky maraky tantara efa taloha regny afaka magnamprovy raha volagny fa hoe ara-tantara misy nanjaka ny grika dia misy an'izay mpanjaka raiky Alexandre le Grand zay agnarany baban'ny Alexandre le Grand zegny tegna nitondra tamin'ny voalohany dia nidimbaziny dia izy mbola hely mbola 18 ans izy efa nameny babany fitondrana dia mandrapahizo 32 ans nitondrany efa tapitry voatetiny aby tany jiaby tamin'ny fatry jiaby natetany maro amin'ny fatry jiaby ny grika rehetrarehetra voafehiny am'zegny magnan'zegny raha kontegny zegny anatin'ny 18 ans izy 82 ans zegny tokontsika hoe 14 ans zay fo izy dia tegna nafehy tany jiaby ary tsisy afaka nanohitry azy nandrisy ny fotoagna izay le to hoe miazakazaka be zegny fitondrana anazy miazakazaka be fahalalana miazakazaka be pouvoir zay le léopard magnan'zegny miazakazaka be ary zao ny raha nahagaga anten'Andriamanitra tegna précis mihitsy ary efa naty satria izy koa fa tonga zegny izy 32 ans igny misy olona mosavy tamin'ny alagna raha nitsaky rano hoany angamba zegny tany dia naty izy koa fa naty izy dia nisy général efatra ndraiky zegny niady halaka ilay fitondrana anazy tamin'izegny ara-tantara raha volankika zegny misy général efatra niady fanjakana anazy hitondra dia nisarasaran'zay amizay zegny ny grika ny fitondrana grika nisarasarany général efatra zao samy hitondra sasany nitondra tany Egypte sasany nitondra tany Asie Mineure sasany tany Perse sasany tany Macédoine zay le efatra zegny samy mitondra raikiraiky nagnan'zegny dia ary samy nanjaka samy mitondra ny hinazy koa samy nagnanana foaka dia zay zegny le loha efatra raha ampitahiny ndraiky izy aroa amin'ny nofiny Daniel le léopard izy nanana efatra zegny hoe efatra no mitarika azy zay navako hoe baiboly tegna précis raha volakika zegny tsy nofo raha tantara marigny afaka magnontany itsika ho andreo prof d'histoire zay tegna mahay histoire igny afaka magnamarigny ilay histoire marigny misy ary ny baiboly ndraiky magnamarigny raha voalaza ny baiboly Daniel toko fafito andiny faheniny milaza an'izay hoe misy loha efatra zegny le léopard miboaka tamin'ny ranomasina ilay biby fahatelo ary tsy vita zegny agny amin'ny nofiny Nebukadnezar izy milaza hoe parti varahiny ozy izy raha ny mampiavaka ny grika amin'izao tsika miteny mampiavaka ny Grèce dia ny resaka varahiny ary ny symbolen'ny zareo varahiny ary tsisy eran-tany ny toerana misy varahiny indrindra hafa-tsy ny Grèce tegna manan-karena varahiny indrindra eto an-tany amin'ny andro ke iagnantsika nahatra am'izay zegny hoe zegny efa hita taratra any amin'ny nofiny tany amin'ny nofiny Nebukadnezar hoe zay ny zava-misy grek zegny pouvoir fahatelo raha hatra any amin'ny voalohany entra dia mahay midigny amizay tsika
miditra amin'ny partie ambany amin'izay dia tongotro vy hozy izy ranjo zay no lazany azy ranjo vy any amin'ny Daniel toko faharoa andiny fahatelo amin'ny telopolo izy milaza zay hoe zegny misy ranjo vy dia atao amin'nofiny Daniel ndraiky izy biby fahefatra dia ny biby mahatsiravina indrindra hozy izy biby zay ratsy tarehy indrindra vy matanjaka izy manana nify vy manana ngofo varany fo izy zegny tsy hainy midekito azy manana tandroko folo hozy izy fo izy tsy hainy zegny mamantatra azy hoe ino le biby tsy hay hoe tsy adiandrongo tsy voaio tsy ino satria zegny ratsy be hozy izy na midécrive azy tsy hainy Daniel fo hitany fo le raha hotrany vy ohatrany hitatsika amin'ny sary amin'ny biby fahefatra farany ambany matanjaka be moa izy le biby mifangarongaro misy tandroko folo hozy izy ary fagnamarihana afa matetika verimberiky raha ny nofy mimpody indroa rehefa zavatra foko zegny tamin'ny andro fotoagnany zanaka Israely sy Jiosy raha zavatra natao indroa enina dia tamin'ny fotoagnany Romanina tamin'ny fotoagnany Jesosy ary magnano zegny raha zavatra mimpody indroa dia tsy maintsy tanteraka ny dikany tamin'ny fotoagnany Josefa nagnofindroa mpanjaka tamin'iregny dia hoy izy tamin'ny Pharaon hoe naverindroa ny nofy tamin'ilay momba ilay omby fito matavy sy ilay fito mahiasy ilay asalombary fito namokatra sy tsy namokatra dia hoe tsy maintsy tanteraka ny nofy ary Jesosy rehefa miteny hoe ambariko anareo lazaiko anareo marina dia marina tokoa zegny hoe zegny amin'i Jesosy raha koa fa miverigny indroa tsy maintsy tanteraka dia i ravatra hitany Daniel lofinazy ilay biby miboaka farany io miboaka koa izy io any amin'ny apokalypsy nofiny Jaona hidirantsika rehefa be za zegny dia hilaza hoe tsy maintsy tanteraka satria io zegny i biby farany tony za zegny hilaza ilay raha ho avy amin'izay bao fa le hatreto amin'ny biby fahatelo-nankay zegny milaza tantarany zavatra efa niainana hatramin'ny taloha ka hatramin'ny antsika akeo miaigny fa ilay biby farany ndraiky rehefa avy eo mbola hagnaboaka zavatra hatramin'ny antsika akeo mandeha any mbola misy zavatra mbola ho hita taritra ka zegny magnano zegny miverigna amin'ilay tongotro amin'izay antsika ilay tongotro vy amin'ny nofiny Nebukadnezara i tongotro vy hozy izy dikany vy loha dia mafy tamin'ny fotoagnany Romanina zegny tegna mafy satria ny tongotro vy zegny dia ny empire Romanina raha tapitra tamin'ny taogno 168 zao ny empire grec ny nanjakany grec dia niditra ndraiky ny Romanina nanomboka tamin'ny 168 io jusky tatao amin'ny 476 après Jésus zegny hoe efa tamin'ny fotoagna après Jésus zegny efa après Jesosy zegny hoe nandritry ny fotoagna Jesosy teto tany dia ny Romanina no nanjaka empire Romanina taloha zegny hoe hoan'izay mianatra histoire hoe Romanina antiky tamin'ny fotoagna antiquité taloha tany magnano zegny zegny hoe zegny ny Romanina nanjaka dia dikan'ilay tongotro mizara aroa misy dikany mazava be rehefa nitondra i ara-tantara diaby raha volaniko zegny ara-tantara nitondra i César raha tadidintsika mpanjaka dia koa fa naty zegny César ny empire Romanina nizara roa dia misy ny atao hoe Orient dia misy atao hoe Occident ny Constantinople sy ny Rome tsika akeo mivolagna zegny hoe zegny nanomboka tamin'ny fotoagnany empire Romanina tany zegny misy any tany nizara roa nisy hoe Constantinople sy ny Rome zegny hoe ny Orient sy ny Occident dia i zegny ilay tongotro ilay principe beboly ilay hoe sarivongan'olo nitsangana dia nizara roa izy koa fa najify tongotro dia nisy ny tongotro havanana nisy ny tongotro havia magnano zegny fo ndraiky dia samy tongotro ndraiky zegny samy empire Romanina ary samy matanjaka samy nafy samy nanana izy azy magnano zegny fa ny valeur zegny memidigny fogna volamena vola fotsy vio mahay tsisy dikany zegny mbola ho tonga amin'ny partie farany ambany bako atsika vake zegny hoe any amin'ny Daniel toko faharoa andiny faha telopolo tsika mety tongotro vy ilay volagny kitake igny dia ny vy zegny dia midika ho tafiky atsika raha mizaha tafiky ny Romanina zegny taloha ny azy tonga dia tsara rindra ary matanjaka tonga dia maramila andrivony tonga dia miaraka mandeha manafika ary tsara rindra matanjaka tsy vola be tsisy olona resy zare zegny na tonga zay natanjaka be nanjaka zegny hoe zegny azontsika tsara zegny manomboka eto fa ilay vy amin'ilay tapany fahatelo farany io dia empire Romanina any amin'ny nofiny Daniel moa izy mifangarongaro tamin'izay zegny ilay tapany fahefatra sy ilay fahadimy farany satria hitany fa tsy hoe hitany fogna hoe vy zegny ilay raha magnano zegny dia zegny hoe vy empire Romanina zegny ny dikany tapany farany amin'izay hozy izy any amin'ny nofiny Nebukadnezara dia hoe afarany ambany hozy izy dia ny tongotro ary amin'ny fiainany tongotro eo zegny dia ny vy mifangaro tanimanga zay zegny any amin'ny tapany farany ambany zegny izy amin'ny nofiny Nebukadnezara dia dikany zay zegny
le vy mifangaro tanimanga zegny agny amin'ny andiny fahatelo amby telopolo tapany farany ndraiky igny mbola Daniel toko faharoa fô andiny fahatelo amby telopolo io zegny le hiainantsika amin'ny andro ake io no atao hoe empire romane réformé na hoe io atsontsika amin'ny andro ake hoe ONU hoe Union européenne zay raha jiabijiaby misy amin'ny andro ake zegny agnatiny olo misy minazy hoe fa tapitry ny empire romane no za tsy tapitry fô raha dininsika ny fitantaran'ny mbola zavatsika ny boky ny apocalypse rehefa ve rehefa mitantara izy momba ny biby fitoloha io misy loha anankiray izy zay fa hitako efa mitady ho fato izy nefa velona indray zegny koa zegny romane zegny tsy naty izy ndraiky nahelefy ary zegny mahagravy soratra masiny nampitany amin'ny hongotro zegny ny empire romane boky mavitsy ilanareo ony hoe maventy zy fa ambony eto mahely magnanjainy koa zegny pouvoiran'ny romane tamizay nahelefy satria anisy nanafika reo isy niady naheresy ohatrany hoe resy nefa zare zegny tsy naty tsy ripoka tanteraka tsy resy fô mialefy fa zegny herinjare zegny mahatonga amin'ny kotrokely aketo zegny amin'ny raha atsika koa mizaha sary io amin'ny kotrokely akeo hely dia magnanjainy koa zegny le pouvoiranjare hely dia miala teto amin'izay zegny nizara amizay hoy izy le hongotro zegny amin'ny nofony bokady nizara le felantongotro farany dia ny tany manga mifangaro vy dia io amizay zegny le amin'ny andro misy atsika ke ny empire romane réformé izy le volagniko te igny ny romane nagnano rafitry mpanjakagna jiaby iagnantsika amin'ny andro ke io arahany ONU io mbola rafitry tamin'izay ny andro zegny tany fa tato afara tsisy namorogna na fomba fampianaragna na ny rafim-panjakagna fô misy koa tany fa misy modifie hely ny frantsay ny européenne ny ovely ny américaine misy zavatra hely fa zegny tsy tovizany fa en principe zegny mbola rafitry ny empire romane tamin'izegny amizay jiaby magnanjegny dia donc zegny atsika ke zegny agnatin'ny rafitry farany ary dia zao ny voalazany agny amin'ny tongotro zegny ny tongotro zegny raha dininsika managna ratsan-tongotro ilany 10 zay atao hoe ratsan-tongotro folo agnatin'leha fotaka sy vy amin'ny andro rentsika ke mivolagna io koa hoan'izay mbo efa mikirikira mbo mahay mikirikira internet mandehana amin'ny cyber tsy haiko na managna internet an-dragno anao tape fogna amin'ny internet agny google recherche hoe 10 biohorizon tapena magnanjay fa amin'ny internet tonga dia fomboaka ke sarintany jiaby eran'izao tontolo zao io zarazarainjare folo hitany amin'ny atsika ke miaigny vondrony folo dia izy zegny élément ahafahanjare hagnatanteraka leha fitondragna amin'ny andro farany ny atao hoe nouvel ordre mondial agnatin'ny andro misy atsika ke boka ny misy an'izegny le tapany farany zay mahatonga izy hoe fotaka sy tany manga mifangaro ny fotaka dia fotaka izy fa raha arabeboly fotaka zegny fahotagna mandrevany fotaky ny fahotagna zegny hoe zegny zavatra maloto zavatra mifahotagna zay atao hoe fotaka fô mbola misy vy io anatiny misy herim-by satria matanjaka fitondragna amin'ny andro kely tady milaza malemy tsy malemy dia ny andro hoe tsara raha tany mpitondra amin'ny andro zao misetrasetra nany zavatra tany maramila zavatra tany filaminana amizao tegna fa tsy alehany mihitsy mampiseho zegny izy io fahatanjahany nagny andafy na eto Madagasikara fô izy ndraiky voalazany hoe fotaka sy tany manga ary re dia tsy hitambatra naoviana fô ny tanjonjare dia ny hitambatra agnatin'ny nouvel ordre mondial ny tanjonjare dia ny hitambatra amizao moa efa misy ny atao hoe communique vavaka communique mbola idiritsika dia tegna rehefa aveo hoe ilaigny ve sa tsy ilaigny sa misy hevitry ambadiky izy hoe vavaka irasa firasa-pinoana tsy mitovy zao ndeha fangarona iaragna mpivavaka efa misy siosykevitry ambadiky le raha moa tsika olombelona tsy mahatakatra magnanjegny ary zay ny tanjogny ONU hitambatra iverigny amin'ny Babylone eto ambony tany tsy zava-baovao zegny voalazan'ny mpitoriteny fantaloha ihany miverigny zegny hoe rehefa volagny zegny amin'ny fotoana misy atsika ke ny atao hoe empire romane réformé ONU Union européenne dia le 10 biohorizon volagniko tegny zegny ny tany jiaby voazarazara agnaty izy io atsika Madagasikara zao agnatin'ny huitième agnatin'le vondrogno antsigny hoe sadek vondrogno misy atsika ke ary isika tsy afa miala agnatin'ny efa voazarazaranjareo efa plane efa vita fa matipaika entigna tanteraka le nouvel ordre mondial raha tsika etrareo koa fa misy raha tsy milamigny eto surtout tamin'ny 2008 2002 2003 2004 2006 regny dia hoagny andafy hoagny any Afrique izy ampanelanelan sadek fogna hatramizao ny sadek zegny fô mbola manjaka fô misy ambadiky ndraiky fomba filazanjareo azy fa mbola sadek satria zegny tsika Madagasikara agnatin'ny vondrogno sadek zegny hoe zay le hoe 10 biohorizon zarazaranjare folo ny tany dia i le amin'ny hongotro amin'ny nofony Daniel ratsan-tongotro folo ary voalaza mihitsy fô i zegny farany raha magnanofo zegny izy zegny raha manomboka avy agny amin'ny loha aizany farany hongotro felatongotro dika zegny tsisy eky afarantsika ke tapitry mbola amin'ny tohiny bokiny Daniel amin'ny nofo misy izy volagna hoe misy izy vato
tsy nendahatanana iala hamely ny tongotry afaranapotika azy dia ivaty magnapotika azy izy rehefa avy de ho lasa ho tembrobotra maniry an'izao tontolo dia zay le fanjakan'Andriamanitra ny andro farana hely irazao tontolo mbola ho mafy zegny raha azo isika mbola ho poten'Andriamanitra amin'izay ny farany ny faharatsana ny fahalotoagna atan'olo amin'andro ke izy moa mbola hitohitohy mbola hisy natao hoe tribulation andro fahoriagna dia zay magnatin'izay zegny vao tegna tsy après an'izay zegny Andriamanitra ny hamotiky hamaragna tanteraka an'izao tontolo zao amin'izay eky magnan'izegny dia zegny hoe zegny atsika aza matoritory fô tanteraka be zegny ny lavatra voalaza agnaty baiboly raha comparé amin'ny histoire misy hatramin'izay nisy any tany agny amin'ny ara-tantara zegny sy ny agny amin'ny ara-baiboly zegny raha mipitahegny ary ny baiboly efa talohan'ny tantaranisy dikan'izegny ny famonany agnaty baiboly tanteraka aloha hatreto midika koa zegny fa nyle mbola ho avy tsy maintsy ho tanteraka tiantsika tsy tiantsika tsy maintsy ho tanteraka dia zay sy zay momba an'igny iny zegny efa nisan'ny famantarana raiky nagnazava zah tegny momba ny nofiny Nebukadnezara sy nofiny Daniel zay nofiny le roa samihafa ary tamin'ny fotoagna samihafa nefa mitovy ny heviny ary koa finampitahiny tamin'ny tantaram-piainantsika olombelogno tantaran'izao tontolo zao historiquement nitombigny le raha